Fa miarabanao indray izay anatin'ity fandaran'ity androany manonona manokana ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy any amin'izay toerana rehetra na rahanao ny fandarana amin'ity androany ity. Miarabanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo. Mpifaliana koa ny entiko miarabantsika ampijery an-tsaina amin'ity an'ity ny tenako Révérend Frère Andrianarivo koa no miaraka aminao anatin'izao fandaran'izao. Manana fotoana lehibe isika tena lehibe dia lehibe. Etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina ny faraka ambin'ny folo ny volana Jona ho avy izao izay mandritry ny tontolo andro. Fotoana izay manana lohahevitra lehibe anankiray manao hoe mila miova ny zavatra rehetra. Ampy izay mila miova ny zavatra rehetra. Ya, mafonja dia mafonja ny lohahevitrintsika ary tavy dia tavy ny zava-tsoa izay ho raisitsika ao anatin'io fotoana io na ilay lohahevitra fotsiny ary dia ampitrotrana hoe izany tokoa ampy izay mila miova amin'izay ny zavatra rehetra. Dia vahiny moa izy dia hoe ça suffit, il faut que ça change. Misy zavatra mila miova, misy zavatra mila mitsahatra ary misy zavatra mila zavatra tsara vaovao indrindrany ho tonga amin'izay amin'ny fiainanao. Rehefa maino an'izany dia be dia be ny eritreritra tonga any anaty hoe dia tena afaka miova ve ity dia iry izany ao anatin'io fotoana io sa manao ahoana dia valiny dia eny. Ary tena afaka mahita fiovana tokoa ianao ao anatin'io fotoana io, indrindra ao aorianan'io fotoana io. Satria izy fiantraikany lehibe dia lehibe aminao io fotoam-bavaka izay iarahana io. Io fotoana io moa dia iarahana mpanompon'Andriamanitra anankiray avy any Canada, apôtre Jean Turpin no anarany, ho avy eto amintsika eto izy. Izany hoe tsy izy rery koa no fotoam-bavaka fa izay tsy izy. Fiangonana saina moa izany no manasa anazy tonga eto. Ny fotoana dia maraina, misy miditra mena sasany, valo sasany dia folo sasany, ny hariva amin'ny roa ora sy sasany. Dia ny hariva moa izany izy ny tena tonga dia joroka tonga dia izy. Fa ny maraina izay tsy izy no mifandimby ao anatin'ny fotoana. Mpanompon'Andriamanitra izay araka ny teny Bishop teo hoe mpanompon'Andriamanitra izay avy any Canada moa izay mpanompon'Andriamanitra izay tsy hoe koa hoe tovolahy ao anatin'ny fampona fa azo lazaina hoe efa lehilahy lehibe an'Andriamanitra ao anatin'ny fampona izay azo antoka fa tena andraisantsika fahasoavana. Io moa izany ohatran'ny tamin'ny andro ny Marie sy Elisabeth rehefa tamin'ny fotoana Marie namangy an'i Elisabeth toy izy hoe iza moa ankizivavy no vangin'ny tompoko izy. Dia ny zavatra mitranga izany tiako hatongavana anatin'ilay izy hoe anisan'ilay fitahiana lehibe ho amin'ny fiainantsika dia amin'ny fotoana misy olona lehibe avelan'Andriamanitra mamangy antsika. Dikan'izany tena fahasoavana manokana ho antsika indrindra ny eto Madagasikara ny fahafahantsika mandray an'io mpanompon'Andriamanitra io iaraka amintsika amin'izay faraka ambin'ny folo ny volana Jona izay. Izy moa dia manana ny ministère any Canada any Ottawa izay teny frantsay moa izany. Dia iny question ray aman-dreny be amin'ny francophonie ty mpanompon'Andriamanitra ity satria ireo pays africains koa izay miteny frantsay dia maro amin'ireny ny fanandehanany nanaovany fitokiana filazantsara nampianarany sotran'izany. Izy koa moa dia ao anatin'ny mpikambany resaka leadership any John Maxwell. Raha toa anao ka mahafantatra ny resaka hoe leadership izany be dia be ireo olona malaza amin'ny resaka leadership indrindra leadership chrétien izany tahaka andry Miles Monroe, John Maxwell sy ny namany be dia be izany zareo Bill Habel sy sotran'izany. Ka isan'ny tena hoe manana traikefa goavana izy izany amin'ny resaka asa fanompona ary ministère ny men'Andriamanitra azy dia zavatra anankiroa be dia amin'ny resaka fanambinana sy ny resaka fanasitranana. Tsy resaka hoe mampiomehy kely sotr'izany fa tena hoe zavatra tena goavana, tena hoe azo tsapahitanana mihitsy ny fahagagana mitranga ao anatin'ny asa fanompony amin'ny croisade izay ataony sy ny zavatra izay hampanaovan'Andriamanitra azy. Ary everiko fa fitahiana lehibe anova ny fiainanao tiandray mandeha ty satria ao anatin'ilay ananan'ilay olona mihitsy ny zavatra resantsika hoe mila miova amin'izay ny zavatra rehetra fifahampy izay. Ya, izany tsy hoe koa rehefa fanentanana fotsiny ilay izy araka ilay teny teo fa izay tena mifandraika sy misy fiantraikany impact avy hatrany amin'ny fiainantsika izay tsirairay avy anatrika ny fotoana io. Ka eto izay dia tena mafy ny fanasananao satria fotoana indray mandeha ihany io fotoana io fa tsy fotoana be dia be fa ao anatin'io faraiky ambin'ny folo ny volana Jona io ihany fa tontolo andro. Dikan'izany dia izao mampirisika anao izay amboary ny programanao ahafahanao manatrika ny fotoana io izay azony antoka fa anova tanteraka sy hamadika ambany ambony indray tanteraka ny fiainanao izany. Mazava ho azy izany raha ninona mety aretina mahazo anao dia amin'ny fotoana io manantena fahagagana fanasitranana fa tena hanasitrananao Andriamanitra. Betsaka amin'ny olona tsy mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra
fa zay ny fitenay dia zao tsy mitory-tsisy profo zahay raha nao anatin'ny fiangonana saina fotsiny aloha dia tena be isan-kalahady dia misy olona sitrana foanao amin'ny karazana aretina maro samihafa zay maro dia maro tokoa ataon'Andriamanitra ary tia mpanompon'Andriamanitra ity koa manana izay famezy-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay dia ny don de guérison zany ilay resaka fanasitranana izany ary isan'ny fahasoavana men'Andriamanitra azy koa ny fahaiza-mitantana sy ny fahaiza-mitarika fahasoavana men'Andriamanitra azy ihany koa ny resaka fanambiana resaka prospérité zany amin'ny fiainana tsy afaka hodifanina amin'izany rehetrarehetra zany itsika Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara Luka 2:7 dia voalaza fa nosoron'Andriamanitra hitondra filazantsara amin'ny malahelo hitondra fanafahana an'izay voafatotra amokany eo amin'ny fonjy ampahiratra ny jambo zany hoe raha fitinina zany zay dia hoe nosoron'Andriamanitra izy Jesosy io zany amin'ny resaka fanasitranana amin'ny resaka fanambinina amin'ny resaka fanafahana ka na ahoana reo zavatra reo tsy afa-misaraka mihitsy fanasitranana fanambinina fanafahana zavatra anankitelo tsy afa-misaraka ireo tsy possible hoe manina daona fanasitranana anankiray dia nefa tsy ambinan'Andriamanitra fa reo io anko sao hoe zany tonga dia manaraka automatika le olona ka amin'ity indray mandeha ity zay fahasoavana zay mihitsy tonga za manokana tsy mandoka tena raha miteny fa ny profo no milaza azy fa manana fahasoavana koa no men'Andriamanitra fameza-pahasoavana amin'ny resaka fanasitranana tsy nitaitra fiangonana saina ihany fa ny fotoana ny tenako mba nomen'Andriamanitra fahasoavana itony filazantsara tany ampita-dranomasina nandeha misy fiangonana vitsivitsy fanale nampanaovana conférence na leadership asoatran'izany ary tena hoe isoron'Andriamanitra ny fahagagana sy ny fanasitranana ro fiovana zay mitranga ka amin'ity indray mandeha ity zany atambatr'Andriamanitra eto zay mba asoanao manokana amin'ity fotoana faraky ambin'ny folo ny volana jona ity zay noko tanteraka hitondra fanasitranana sy fiovana goavana eo amin'ny fiainanao ia zava-dehibe tokoa ny raisitsika eo ary araka ny tenao teo bishop hoe Jesosy ministèren' Jesosy dia nanao karazan-javatra maro mihitsy izy araka ny teny baiboly asa apôstôly 2:7 hoe nosoran'Andriamanitra tamin'ny hery sy ny fanahy izy dia nandehandeha nanao soa ary nanasitrana sy nanafaka ny olona nampahoriana ka niteboka dia hoe mbola tsy miova izay Jesosy zay ary ny zavatra misy moa amin'izao fotoana izao ny fiarahamonina dia mampiseho mihitsy hoe betsaka ny olona ampahoriany fanahy maloto na dia indraindray ary sarotra ny olona manaiky hoe fanahy maloto mahatonga ilay izy fa raha tsotra nge bishop misy karazan'olona marary ary ao anatin'izy marary io ny olona moa zany rehefa hoe indraindray rehefa hoe olombelona dia indraindray tsy tete hiditra zavatra maro fa misy amin'ireo karazana aretina mahazony olona ireo dia tena hoe asan-demony zany hoe misy karazan'olona zao farantsotra bishop hoe olona marary tsy mety sitrana mihitsiny tsy mety sitrana mihitsy ny sasandray reny le fanaintainana marary ohatra le raha matory izay zao marary reny marary mihitsy izy fa nefa rehefa fotoana makany amin'ny dokotera jerena le zavatra dia tsy hita hoe aiza le anormal aiza le anomalie aiza le tsy mety fa nefa le olona tena hoe marary dia nefa ny tsy hita mihitsy hoe inona ny tsy mety any anatin'ny vatana ana dokotera efa miteny hoe tsy hitako inona ny tokony olana dia efa ny tena mariny le olona marary misy taona tena mila tena hoe indraindray izy zany mahatsiaro ny tena hoe ohatrany hoe ho faty satria mijaly izy manaintaina misy zavatra tsapany any anatin'ny vatany any kanefa ny na fanafody omena anazy ary indraindray tsy hita hoe inona no omena azy ka dia tahaka izay satria mantsy ohatran'izay ny fandealizy hoe le olona marary dia rehefa marary le olona dia automatika mandeha ho azy ny resaka arabola misy olona tena lany vola mivarotra tany mivarotra fiara tena hoe tena nanompanankarena azy tena sahirana mihitsy rehefa marary mitsabo tena ny andafy mandany vola be mihitsy nefa maro amin'izy ireny ny maty tsy sitrana dia ohatrany hoe fanatao zy alanena fa raha tsy nanao dia zay ny tsy nety fa efa natao fa fantanina mipetraka hoe tena tokony ho zay tokoa ve le izy omaly zao raha nampianatra momba ny hoe fanasitranana atao am-piangonana dia miresaka baiboly dia milaza mantsy fa Andriamanitra raha naneraka an Jesosy tetỳ tany araka ny Timoty 2:1 andiny fa 5:10 dia milaza ny tena Andriamanitra hoe zavatra izy dia matoky marina ka tokony ho ekeny fa tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy fotsy izy mba hamonjy ny olona amin'inona amin'ny fahotana dia any amin'ny asan'ny apôstôly 5 izy dia milaza fa Jesosy dia nasandratr'Andriamanitra ho tompo sy ho mpamonjy amonjy ny olona amin'inona amin'ny ota amonjy ny olona amin'ny aretina izay mahazo azy dia eto le zavatra tiako atongavana zany hoe maro ny olona no misofrira fa tsy tantsony hoe aiza le ale na inona le atao dia lany vola be etsy ero sotran'izany fa ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy afaka mahazo fanasitranana maimaimpona ianao
tena hoe maimaimpona fa ny olona ndraindray ohatry ny hoe tsy mety amy raha voatry tsy misy zavatra kely ataony na irina dia zay izy voatry ny hoe nanao zavatra dia sitrana fa ny any ilain'Andriamanitra aminao dia ny finoana fotsiny amin'ity fotoana faraky mbe folo volana jona ity tena isy zavatra goavana hitranga amin'ny fiainanao zay anova tanteraka ny fiainanao betsaka ngely olona raha miresakantsika hoe lany vola amin'ny resaka aretina dia izy zany miaraka mandeha automatika ny asan'ny fanamaloto ny fahantrana sy ny aretina tsisy an'izany hoe taizana arety marary be anao nefa tsisy de vola ary tsy possible zany hoe marary be anao nefa tsy lany vola fa tena miara-mandeha automatique reo zavatra reo exact ohatray koa nefa nanosorana an' Jesosy izy de nosorana mba hanasitrana sady koa hitondra fanambinana ary koa hitondra fanafara nge vakitsika ny Luka toko fahaefatra zay efa niteneniko teo mba ho takatrao fa amin'ity indray mandeha ty rehefa manasitranao Andriamanitra dia automatika hitanao Andriamanitra Luka toko fahaefatra ozy izy eo amin'ny andininy fahaefatra amin'ny folo aloha tonga dia andininy fito ambin'ny folo angamba na valo ambin'ny folo mba isika ozy hoe Luka toko fahaefatra andininy fahavalo ambin'ny folo ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra hitoro teny somafaly amin'ny malahelo izy naneraka hitoro fandefasana ampifatotra izy sy fampahiratana amin'jamba ary anafaka izay ampahoriana hitoro ny taona izay akasitrahan'i Jehovah ary efa naoro ny boky ka niverina tany amin'ny mpanao raharaha dia niperaka izy ary zay nandinika azy ny masony ary nandinika azy ny masony izay rehetra tao amin'ny sinagoga toy Jesosy zany andiny faraiky amby roapolo hoe Jesosy niteny taminy hoe androany efa tanteraka eto anatrehanareo zany soratra izany terevo tsara ozy hoe nanositra izy hitoro teny somafaly amin'ny malahelo ndika le malahelo tsy hoe olona nisy nanao zavatra nasositra dia malahelo fa ndika le malahelo dia hoe mahantra dia faharoa izy hoe hitoro teny fandefasana amin'ny mpifatotra zay le mpifatotra zany le olona voagetsy fahatelo dia hoe hampahiratra ny jamba ary anafaka ny ampahoriana zany hoe nosorana izy ho an'ny olona mahantra dia nosorana izy ho an'ny olona voafatotra nosorana izy ho an'ny olona marary ka zavatra telo tsy hafa misaraka ny fanasitranana ny fanambinana ary ny fanafahana dia exact ohatray koa ny contraire ny devolana izy ny aretana ny fatorana ary ny fahantrana amin'ity faraky me folo ny volana jona ity nefa reo zavatra telo reo isan'ny anankitelo tena hokasian'Andriamanitra ny arabolanao ny fahasalamanao ary anafakanao amin'izay asany devoly mety mangejanao na inona ampy zay mila miova amin'izay ny zavatra rehetra ao bokyny testamento taloha bishop dia efa nanamarina an'izay ministera an'izay mihitsy ny Jesosy satria nisy vehivavy tahaka izay koa tena teny baiboly hoe tena hoe nandano fananany tamin'ny aretina satria efa nanomboka 12 taona be zao izy narary foana nitety mpitsabo nandano fananany anandra-pahatonga anazy tsy nety sitrana fa nitepika izy rehefa tafotoana nalala sy naheno mikasika an' Jesosy dia niakatra ny finoana satria tao anatin'ireo 12 taona be zao lavalava ihany zany 12 taona zany hoe ianao mitsabo foana mandany vola ary mety be dia be angamba ny olona mety nitondra anazy ary indray hony dia mba makany ianao satria te ho sitranako ary indray hony dia nakany satria hoe mba te hita fanasitranana ary vonona nandomy prix foana zay tokony ilaina kanefa ny nandomy prix ary tsy nety sitrana mihitsy nandra-pahatonga anazy naheno indray mikasika an' Jesosy dia niakatra ny finoana hoe ary ty ray ty zany angamba ny tena vahaolana farany amin'ny fiainako dia niazakazaka izy nandeha tany amin'ny toerana zay fantany fandehana an' Jesosy dia niezaka araka ny ten'Andriamanitra izy dia niteny akapo izy hoe na fotoana mikasika fotsiny sobeaviavin'ny lambany dia tsy maintsy sitranako dia ny zavatra antranga dia rehefa tamin'ny fotoana izy nikasika azy dia araka ny teny soratra masina hoe sitrana tanteraka izy ary izay ny teny anatenananao mety tahaka n'ilay vehivavy koa ianao efa nanandrana foana fa mitindray mandeha ty hoy baiboly zay hoe andramika izao fa tsara Andriamanitra anjaranao indray zao misambotra koa maka ihany koa ny anjara kasika ao sy ny famangin'Andriamanitra satria araka ny teny bishop hoe nosorany Jesosy Kristy hanafaka ny olona hanasitrana ny olona andefa ny ampahoriana ary hanafaka mifatotra izany iriko milaza aminao dia tahaka izay koa hoe Jesosy rehefa avy eo nanositra ny apôstôly nanositra mpanompon'Andriamanitra dia io fahasoavana io ny antsoina hoe famezam-pahasoavana rehefa avy eo ny famezam-pahasoavana nge dia fahasoavana ao anatin'ny olona izay apetany amin'ny olona amin'ny alàna ny herin'Andriamanitra na koa ny ositra izany ka raha niresaka isika teo ny apôtre Jean Turpin niresaka hoe
men'Andriamanitra fa soavana nasitra tahaka izany koa izahay dia zay onction zay zay ofitra zay ihetsika amin'ny fotoana io ihetsika amin'ny fotoana io maro loatra révérend ny olona zay andeha ataoko hoe lany vola korotana koa ary ara-pitiavana vokatry ny zavatra izy mantsy zavatra anankiray fa mifamatotra amina zavatra be dabe ohatrany hoe be dabe zao ohatra ny vehivavy korotana raha-tokantrano satria tsy miteraka vao maly mihitsy zao nisy anabavy zany tonga taty ambo taty amborao hoe nangataka vavaka fa tsy mety miteraka dia joro volombelona izy maly fantoejazy izy zany efa lany vola be fantetan'ireo karazan'olona maro zany zay ohatrany hoe mpitaiza mpanao fanafody gasy ohatran'izany fa tsy mety miteraka fa rehefa taty moa zany izy dia natorina azy ny tokony atao dia vavana dia nitoejazy izy dia anisany be voka tsara dia ny anankiray dia nantany rehefa avy eo iza taminareo ato am-piangonana no hoe tena tsy niteraka tany ambadika mihitsy zany tsy nety nazo zazy fa rehefa nyvavanao tady dia nazo zazy maro be no nitsangana misy voatenaka mivoaingana kely mihitsy ary maro izy ireo no nitsangana hoe ohatrizay ka nisy tamin'ireo nisy fotoana moa zany efa nijoro vavolombelona ny sasany tamin'ireo ny zavatra nitranga dia hoe efa tena lany vola be nitsabo tena izy reto aloha tsy nakany ampanao fanafody gasy fa tany amin'ny dokotera fa tsy nety mipetraka mihitsy ilay zaza izy tsy hoe olona maditra na hoe fa tena tsy nety mipetraka dia zay le teneniko hoe le aretina sy le resaka arabola tonga dia mifamatotra ho azy raha tonga dia misy faravanao automatika zany fa rehefa tain'Andriamanitra izy nitoejaza dia sady niteraka dia sady voatany arabolany niverina ny fankatiavana ary nahasazy izy be da be nge nytokantrano rava ohatran'izany ohatrany hoe le vehivavy ohatrany tsy miteraka lasa lehilahy miteraka any ambadika dia automatika le vola tokony makany an-trano dia sy makany ambadika amin'izay zany hoe sady voakitika ny fiainam-pitiavana voakitika ny arabola voakitika ny fahasalamana ny asan'ny fanamaloto tafiditra zany hoe mitombo zany le cercle tsy hoe le cercle le zavatra kitihany fanamaloto amin'ny fiainan'le olona mandrapa tonga ny olona tena misofrira dia io koa nge na miresaka fahotana koa dia ohatran'izay le izy ohatrany hoe eto mantsy le fitaka amin'ny devolon'ny olona misy olona ndray zao ohatra hoe toko ohatra hoe tonga dia itsiko be ohatra hoe mijangajanga dia rehefa mijangajanga le olona dia automatika izy misy zavatra anankitelo tsy afa-misaraka aminy ny alainga tsy ny fitiavam-bola dia mandeha ho azy iny rehefa aveo ohatrany hoe le volany rehefa aveo lany ary amin'ny vehivavy ary na lany ary amin'ny lehilahy ary efa misy film ataon'ny olona amin'izany mihitsy moa zao zay nampiomehy anahy mihitsy ijery izy zany vanga telefôna anao iny tsy azonao ampiasaina na mijaovy na mijaovy ohatra ty telefôny ty zany vidy an'ity verena eto mivony fadiny tsy afaka anatsy izany izy ianao izy le vehivavy zany hoe ataon'ny olona film mihitsy le fiainana andavanandro zany dia zao tsy izy amin'ilay izy ohatrany hoe ohatrao fandeharesana ohatrany hoe ianao latsaka anatin'ny fahotana dia nefa le volanao rehefa aveo koa lasa makany dia tia ny zavatra mitranga ohatrany betsaka ny olona ohatran'izany dia ny volany rehefa aveo zany ohatrany hoe izy mietrehitra hoe tsy manina le ataony isa manao zavatra tsy milamina dia nefa le vola ohatra ny miditra satria fandriky ny devoly nefa le izy ianao ohatra ny mampidibola nefa ianao miainao anaty fiainana tsy milamina toy izay za zao tsy mivavaka za manam-bola zary mbola salamo zao mirehare amin'ny fahotany mihitsy izy sy amin'ny zavatra zay ataony ity nefa ny zavatra mila azon'ny olona tsisy devoly mamenao zavatra gratuit ny devoly tsy namanao sady tsy sakaizanao tsisy devoly te hifaly aminao zany ny andravanao ny tany ny atongavany dia amono sy andringa na ry andrava dia ohatrany hoe ianao mieritreritra hoe misy vola soatran'izany be da be nge amin'izao no ohatrany hoe lehilahy vehivavy miaraka amina vadiny olona miaraka amin'n'ritriritritry fomba fiteny mihitsy zany hoe raha tianam-bola dia miara amina vadiny olona le izy zany ohatrany hoe amin'ny lafiny ankiray etsy le aretina mandritra ny volanao sy mahatonga fanamaloto azy le misy fahotana indray mampitombo ny volanao nefa ny tsy azonao tsy mampitombo vola zany fa eo ianao anatin'le izy dia ohatrany hoe manana zany fa rehefa vinge tsy tany hoe lasa makaiza na nahazo trano azy ianao sy fiara afaka fotoana vitsivitsy fotsiny na maromaro kely isainy dia miverina zero indray ohatrany tsy ianao hoe fa ahoana ty fiainako ty nefa tamin'izany nyrehare mihitsy ahoana zao satria ny devoly tsy amenao zavatra gratuit fotoana zao tena ilanan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ireny zay tsy azo tiananana dette morale no tsy azony devoly ravay satria zay tahin'Andriamanitra dia voata mandrakizay ka amin'ity le mandeha ty sady ho kitian'Andriamanitra ny fahasalamanao ozy aminy kitian'Andriamanitra ny fiainam-pitiavanao ho kitian'Andriamanitra ny arabolanao ho afan'Andriamanitra anao amin'ny asan'ny fanamaloto zany hoe izy fiovana lehibe miara mitanga ao aorinan' ity fotoana avaka ity zay vokatra ity fotoana etsy Palais des Sports amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana Jona zay mahatonga le loha hevitra tena mafony zay ampy zay mila miova ny zavatra rehetra ka le izy tsy hoe sehatra ray araka ny teny fanazavana bishop teo fa masana sehatra maro amin'ny fiainantsika le izy satria
io moa zany raha mijerytsika ny ten'Andriamanitra miresaka izy hoe Andriamanitra mihitsy ny ten'Andriamanitra mpanasitrana ary tena hoe manasitrana tsy resaka raha-batana fotsiny izy fa tena mikasika sehatra maro amin'ny fiainantsika izy tena voakasika daholo araka ilay teny teo hoe afaka kasihany ny fiainam-pitiavanao ny ara-bolanao indrindra manko ny olona mieritreritra hoe ilay fanomponan'Andriamanitra dia ohatrany hoe zavatra atao fotsiny fa tsisy idiran'Andriamanitra rehefa eo ny fiainako aty ambadika aty ny ara-bolako aty ny zavatra ataoko aty fa za ihany manomvokovoka ao za ihany miasa ao za ihany mitady vola mikarataka ny zavatra rehetra fa tena hoe azon'Andriamanitra kasihana ary ohatra be dehibe ao anatin'ny baiboly tahaka izany misy olona efa tena hoe maty vady bokany trosa efa hoe hiditra mihitsy any amin'ny fahasarotana tena hoe enjana satria ny hoe alain'olona ny entanao mbola azoazo fa tonga mitepika hoe alaina mihitsy hatramin'ny zanakao mba handevozina mba afanao mandony trosa efa tena tonga mitepika hoe tena hoe tsy vita ntsony tsy zaka-le raha matao ntsony fa nefa tao anatin'izany zavatra izany mbola miditra tsehatr'Andriamanitra ary manova ny tantarany mamaha ny olana ary mahatonga an'ilay olona indray afaka mitomiaina amin'ny fiainana vaovao sy tsara. Ka fotoana izao tena mila tonga saintsika ampysay mety misy olona mijery amin'izao fotoana izao na mihaino dia mieritreritra hoe kany anany sarotra ao anany tena hiala amin'ity na ty satria tena tsy vitako so ny fiainako raha voatsoiny fa fantatro fa tsy mety ilay izy ny fiainanao tsy azo oharina amina firenena anankiray izay nandevozina zareo impera zanak'Israely tsy nandevozina firenenakafa nandevozina Egyptiana nandevozina tamin'ny Babilôna fa rehefa tena nitodika tamin'Andriamanitra tena hoe mitoraka zato isan-jato tena hoe izay zany fa dia miperaka la-merci anao zay Andriamanitra notahian'Andriamanitra foana izy tamin'ny fomba tsy takatry ny say sady nafan'Andriamanitra no ositran'Andriamanitra ny fiainana tsy mbola nahita olona indrindra ao anaty baiboly tena niatoraka tamin'Andriamanitra ka namotsitra azy Andriamanitra ka amin'ity indray mandeha ity ozy nao tena leo aranga voangy nisy olona njoro vavolombelona ohatran'izany mitrosa foana izy nisy tona izy lavo taman'olona noho ny tsy fahampiny dia lasa nakavola taman'olona dia lavo tamin'ilay olona noho ny tsy fahampiny dia fa nisy zany tena leo tena inona foana ty problème ara-bola lavo ty sady zako etsy fa tamin'ny farina izy rehefa tsy hitantsony zay ny voa dia nitoraka tamin'Andriamanitra izy tamin'ny fomba tsy takatry ny saina nomen'Andriamanitra fitahina izy nandoavany trosa tsy izay tsisy teto morala na amin'izy ny minitra nao tena mitodika amin'Andriamanitra ain'Andriamanitra no manovany zavatra rehetra ity volana ty faraiky mbe folo ny volana tsona ity tena fotoana tena azonay antoka anova ny fiainanao amin'ny fomba mihoatra noho ny mahazatra ka azadonoana fotoanantsika fa amin'izay faraiky amin'ny folony volana jona izay tsika dia ampatsahivina fa etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina fotoanantsika ary miaraka ilay tenin'ny fanazavany bishop misy fidirana telo be izao raha za aloha mba minoro hevitra anao dia ny tsara aminao ataovy mihitsy à tout prix par tous les moyens ny ahafahanao tonga ao anatin'io fotoana io ary mino fa rehefa tonga ianao anatin'io fotoana io miainga amin'ny etaeta sy anohanan'Andriamanitra dia araka ilay teny bishop teo hoe tsisy olona tena mitodika amin'Andriamanitra ka tsy hovain'Andriamanitra any ka amin'ny ena sasany ny maraina fidirana voalohany avy eo amin'ny valo sasany avy eo amin'ny folo sasany fidirana fahatelo ary ny hariva amin'ny roa ora sasany araka ny teny bishop teo ifandimby eo i apôtre Jean Turpin moa zany ny vahintsika miaraka ny bishop Patrick ao anatin'ilay izy fa dia azo akantoka fa tsy afaka ny tsiova zany ny fiainanao iny ary fa dia izay ny fandaharantsika raha mety misy fanontaniana tianao manontaniana manokana ny amin'ny izay fotoana izay karakara ny fiangonana dia afaka miantso ny telefona izay hitanao eo amin'ny fahitalavitra fa vonandray anao sy amaly anao ampitiavana izay azadiny koa ny fotoanantsika isan-kalahady amin'ny fiangonana Chaina ny eto-Tanarivo ny eo amin'ny raiky Sasindritsy amin'ity volana mety itsika dia miresaka ranoray fotsiny momba ny fanasitranana niresaka sotsika Jesosy dia mpanasitrana niresaka ihany koa hoe anao ny fanasitranana niresaka ihany koa tsika hoe ny fanasitranana mity izy teo amin'ny fikorotanana anaty sy ny tahotra be da be ny olona nandray fanasitranana atao anatin'izany rehetrarehetra zany ary ny fanasitranana dia masana lafim-piainana rehetra tongava amin'izany raiky Sasindritsy Itsandorina Lakely fiangonana Chaina eny Tanjombato fiangonana Chaina amin'ny gymnase gouverna Korondrano sy ireo fiangonana Chaina rehetrarehetra eto-Tanarivo ary eran'ny Madagasikara izany tongava fa vonandray anao ampitiavana sy ampifaliana izany dinaina manamarika farany bishop amin'ny Palais des Sports
fa tsisy vidim-pidirana ny amin'io fotoana io so manko ianao mety manontany hoe ahoana fomba hidiranao anatin'io fotoana io a fa tsisy vidim-pidirana fa misokatra ho andrehetra Tout le monde fait ça,